Sanatria izay mikontra na manohatra ny zavatra ataon'ny mpanohatra tao anatin'ny manifestation izay nataony. Fa ny anay kosa dia vahoaka no miaraka aminay ary ny vahoaka maro anisy. Ka ankehitriny izay dia miteny fa aleo ny vahoaka iaina am-pilaminana. Aleo ireo mpivarotra hivarotra, ny mpianatra mijaly ny zava-malagasy tsy mianatra fotoana izao. Ka izao manentana ny ireo olona izay mbola voatraritra sy miaraka amin'ireo olona vitsy anisa miaraka amin'ilay fanakorontanana izahay. Izahay dia tsy anaiky ary hatreto ireo vahoaka izay miaraka aminay dia resy lahatra fa vonona tokony iaina ao anatin'ny filaminana ny vahoaka malagasy fa tsy ao anaty korotana. Ankehitriny kosa nefa dia miteny izay ho an'ireny olona mpandrova izay mitady hanohatra sy mandrova fananan'olona dia miteny izay fa izay tsy anaiky ary vahoaka ireo dia fa miaro tanàna iray manontolo. Ny andro maso tokon'olona izay mijoro amin'izao dia anisan'izany ireo vahoaka izay mijoro eto aorinana ireo. Ka manentana ny vahoaka malagasy izay manaraka an'ireo olona mba hiala ao anatin'izany satria tokony ilama ny vahoaka malagasy ary karazana sakafo maivana, rano, hatramina mpitsabo raha tonga eny akanjo eny tsisy vola midina avy eo anatin'izay rehetrarehetra izay sady hoe mivavaka fotsiny dia milatsaka avy any an-danitra avy any daholo ireny zavatra ireny fa tsisy mividiana volana ariary ary izany rehetra izany dia anisany hoe tafiditra ao anatin'ny stratégie politika izay toy andaniny moa zany na ny ankilany ihany koa ao anatin'izay hoe misy voavidim-bola fa raha ny fijery any sary rehetra izay efa narahantsika teto dia mba maminavina ho antsika hoe firy isan'ireo vahoaka ireo dia nomena ohatrinona isan'isany atao fotsiny hoe arivo ariary isan'isany namena an'ireo vahoaka ireo ohatrinona zary ny vola mety ho lany tao anatin'izay rehetra izay raha ny zaraina vola arivo ariary isan'isan'ireo vahoaka marobe ireo. Tsara ny mampafantatra ary mamerina trano fa ny mpanohana ny andry rajoelina dia misy fikambanana marobe ao anatin'izany ifi izany isika fikambanana izay miaraka amin'ny andry rajoelina izay ny lehifi dia misy fikambanana efa manjatony mahery mikambana ao anatin'izay fikambanana maromaro no mivondrona ao anatin'ny ifi. Misy ihany koa ireo fikambanana izay efa somary goavana toy ny tena, ny CSNR, eo ihany koa ny POAMR sy ny maro samihafa izay efa manana olona betsaka. Eo ihany koa ireo antoko politika izay mivondrona ao anatin'ny hoe isika rehetra miaraka amin'ny andry rajoelina na ny irmary izay ahitana ireo antoko lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena izay manana ny olona marobe ihany koa. Ireny olona rehetra ireny zany no vidimbola daholo ary eo ihany koa fikambanan'ireo mpivarotra izay voatotoina ny asa fivelomany, fikambanan'ireo mpiasa tena, fikambanan'ireo mpiasa amina orinasa maro samihafa izay voatotoina ny orinasany ary simba mihitsy ny orinasany na mipotena na